Ary dia ho toizantsika hatrany kosa ny fampahalalam-baovao tompomaso mahakasika ny fahasalamana fototry ny fikorotanan-tsaina ny fandraisana zava-mahadomelona ny ankamaroan'ny olona manana fahasembanana ara-tsaina na ihany koa manana olana eo amin'ny saina dia eny anivon'ny fiarahamonina eny ary saika hiaran'ny fanilikiliana avokoa. Nisy moa ny tatitra izay nataon'ny fikambanana tsy miankina iray mahakasika izany dia ny fikambanana antsointsika hoe RTM izany. 5,900 malagasy mivoan'ny fikorotanana ara-tsaina na areti-tsaina araka nambarany teo anivon'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana RTM. Mbola mipetraka nefa olana amin'ny fitsaboana ity aretina ity ny tsy fahampian'ny sampandrara misahana izany ary mifanilehana ataon'ny fiarahamonina ny mararitra hatramin'ny fikorotanan-tsaina. Antony izay nanatanterahana ny tetikasa fanentanana amin'ny fiarahamonina momba ny aretin'ny fikorotanana ara-tsaina ny réseau communautaire izay notanterahany ONG RTM miaraka amin'ny vondrona Europeanina ary ny Akanin Ny Marary tao Moronmania. Ny fiarahamonina no angalana agent communautaire zany ahafahan'izy ireo mikarakara an'ireo olona mety hanana fikorotanana ara-tsaina. Eo ihany koa fananganana fikambanana eny amin'ny fiarahamonina ireny, ny fikambanana marary, ny fikambanana fianakaviana. Ireny no mampiditra amin'ireo olona izay efa lasa nivelany satria raha jeretsika ny olona manana fikorotanana ara-tsaina voatokatokana anaty trano ao ny afenina tsy avoaka nefa ireny tokony avoaka, omena asa, omena andraikitra izy eo amin'ny fiarahamonina, ampifandraisina amin'ny olona rehetra, omena fahaizana izy, omena fianarana izy ary tokony izay zany no tena tanjona nataony tamin'ny tetikasa io. Ny toaka, ny rongony, olana momba ny asa no anisan'ny antony mahatonga ny fikorotanana ara-tsaina. Ny ohatran'ny 2 arivo ireo olona voaray an-tanana satria efa nisy fandraisana tanana eny anivon'ny fiarahamonina napetraka ay. Eo ihany koa fandraisana tanana eo anivon'ireo tobim-pahasalamana fototra rehetrarehetra izay sahan'ny ministera sy ireo tsy miankina. Nisy fiofanana natao amin'ireo mpitsabo rehetrarehetra any amin'ny hôpitaly isan'ambaratongany. Dia izay no nahatonga hoe mba voaray an-tanana ihany ireo olona 2 arivo mahery. Misy ny fanafody tsy andoavam-bola raha ohatra ka tena sahirana ireo olona ireo, raha tena tsy manam-bola zany izy, fa misy fandraisana anjara foana moa ny tobim-pahasalamana mpanjakana araka ny fantatsika. Commune 520 no nanatanterahana ny tetikasa nanomboka ny taona 2024 ary marary 709 no niraisina an-tanana ary olona 2,3 alina no nitsidihan'ny mpanentana tao anatin'ny tetikasa réseau communautaire. Ity tetikasa ity izay ny farana tamin'ny fomba ofisialy maly ary nisy nitatitra sy tombanesaka ny tanterahana teny modèle Nosy.